Nisy andian'olona dimy lahy izay saika hanakorontana ny lanonana. Nisy andian-jatovy dimy no tratehaka rehefa saika hanakorontana ny lanonana izay nataon'ny solombavambahoaka tao Analamalotra Toamasina faharoa ny andron'ny omaly alina. Nahatratrarana Matraky sy Big Boss ireto farany izay voalaza fa sady efa mamo rehefa nosavaina. Nosamborona sy no tanàna Vonjimaika tany amin'ny mpitandro ny filaminana izy ireo. Efa nolazaiko teo moa dia ny omaly alina no nitrangany izany zavatra izany ary tany Analamalotra Toamasina faharoa. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny idirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Atomboka antsika amin'ireo mpivarotena sy ny fiainana ao anatin'ny ririnina moa ity videontsika anankiray ity. Izany zavatra izany moa dia mangidy fa tsy maintsy atelina. Anisan' ireo miaritra hirifiry anatin'ny izao vanim-potoanan'ny ririnina izao ireo mpivarotena na hoe mpamanofa vatana. Tsy maintsy manao lamba manintona na hoe lamba seksy ho ifilazan'ny tanora azy zay, ary tsy maintsy manao lamba somary fofohatra ny ampotobe izy ireo mba hisarihana ny mpanjifa nefa hatsiaka manao ny ataony ao Antananarivo renivohitra. Nilaza moa ny sasany amin'izy ireo nanao hoe raha ny fanirianay dia anaty boty fotsy mirakotra ambony fandriana anaty trano amin'izao hatsika mamirifiry izao, kanefa asa tsy maintsy atao, ny ankizy tsy mahalalany tsy misy, hoy ny sasany amin'izy ireo raha nanazava ny amin'izao toetrandro mangatsika izao ao Antananarivo renivohitra. Rehefa avy nilazalaza sy niresadresaka ny mikasika ny mpivarotena na hoe mpamanofa tena iny isika, ndeha risika hivadika kely any Betroka. Ny andron'ny omaly moa dia ny lehiben'ny distrika sy ny mambra OMC eo anivon'ny distrikan'ny Betroka dia nampahafantatra ny be sy ny maro fa ny andron'ny iny alahady 18 May 2024 amin'ny 7 ora maraina dia hiroso amin'ny fandoroana rongony izay milanja 3 taona izay natao teny amin'ny garan'ireo mpilanina ao Betroka. Raha araka ny vaovao hatrany moa dia ireo rongony ireo saika haondrana ivelan'ny distrikan'ny Betroka. Mazava ho azy moa izany fandoroana rongony izany dia nazony be sy ny maro natrehina indrindra ho an'ny olom-pirenena feno 20 taona moatra ankoatra ny vehivavy izay mitondra vohoka. May ny moly, may ny jamala koa dia mahereza ry rongony fa mbola tsy mamoditra amin'ny firenena ianao ary anisan'ny tena mbola tsy tena maro mpitia fa betsaka ny mankahalanao satria mahatomelona. Voalazantsika moa ny mikasika aniny fandoroana rongony iny fandeha risika hilaza kely ity zavatra mampalahelo ity. Raha araka ny vaovao moa dia nodimandry Iramatoa Elizara Fitson ilay mpampianatra teny Ankatso. Nodimandry ny omaly ny profesora Eliza ilay mpampianatra mpikaroka eny amin'ny Anjerimanontolo ary nanokatra ny sekoly momba ny serasera sy TICOM tao Antananarivo sy tao Antsirabe. Raha tsy hivina moa dia nanomboka tamin'ny fampianarana tany amin'ny sehatry ny teny frantsay izy no nandeha tsikelikely nampiroborobo ny fampianarana momba ny serasera. Mirary fiononana feno ho an'izay manamanjo ary izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia miara ory amin'ireo izay manamanjo mandriam-piadanana ny maty ary aingany hipetraka manintsinintsy eo ankavanany ray ary ho andry ampiadanana. Ny manaraka izay ho resantsika ihany koa dia hivadika kely any amin'iny Ambatondrazaka iny isika. Nahazo lalana rarivato mirefy 400 metatra ny komina Rirala Andromba. Mazava ho azy moa fa tombony ho an'ireo solombavambahoaka ny fanomezan'ny fitondram-panjakana azy ireo ny volany Ziady mba ahafahany izy ireo manao fotodrafitrasa asa sosialy. Anisany misitraka izany ny solombavambahoaka ny Ambatondrazaka Andriamatoa Fidèle Razarapiera ka nanolotra lalana rarivato izay mirefy 400 metatra ho an'ny komina Andromba izay natao tamin'ny alalan'ny io Ziady io. Andriamatoa solombavambahoaka ny Ambatondrazaka Fidèle Razarapiera moa dia nanolotra
nolotra izany ho an'ny vahoaka ny andron iny sabotsy 7 May 2024 lasa teo iny. Ankoatran ireo izay efa nolazaintsika moa dia nanolotra jiro miisa 7 ho an'ny fokontany Ambatomafana sy ny fokontany Ampananganana ihany koa ity solombavambahoaka ity, ary nanome toky fa tsy ho ela dia hanome jiro hanazava ny CSBD ihany koa. Hafaliana mitafitafo sy hafaliana tsy ombitratra moa no nandraisan'ny ben'ny tanàna sy ny vahoaka izao fotodrafitrasa izao ka toky fitaka ny Soatao Levenambola nankasitraka ny fitondram-panjakana sy ny solombavambahoaka izy ireo, ary nangataka ny hanamboarana ihany koa ny lalana mihazo ny CSBD Andromba ka nanome toky azy ireo ny solombavambahoaka fa ho atao tafiditra amin'ny fandaharana asan'ny siady amin'ny taona manaraka ny fanamboarana ny pavé an'io lalana io. Zany moa ny vaovao mahafaly izay nisy tany Ambatondrazaka, indrindra izay nisy tany Andromba miaraka amin'ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera, koa dia lazaina aminareo ankafaliana sy ankaravona ihany koa satria anisan'ny zavatra tsara izay, ary anisan'ny zavatra maharavoravo sy mahavelom-bolo ihany koa maromaroa ny tahaka nyity solombavambahoaka ity, fa raha maro toa azy dia ataoko angamba fa afapo ny vahoaka ary afapo ireo rehetra izay ho entina. Ny asiantsika resaka manaraka moa dia resaka mozika sy ny zavakanto Afro Madame Music Award 2025 izay première édition natao omalahariva teny amin'ny Arena Ivandry ny lanonana fankasitrahana ireo artiste afrikanina sy malagasy nisongadina tao anatiny ity andiany voalohany Afro Madame Music Award ity. Ampahafantarina etona moa fa mahery ny 3 ny trophée nozarenan'ny Andro Omaly fa nisongadina manokana ny mpanakanto malagasy César izay nahazo ny trophée de l'artiste révélation africaine 2024. Afaka mirehareha isika satria tsy isika malagasy irery no mifaninana fa ireo artiste afrikanina marobe koa efa sehatra ambony kokoa. Araka izany ny afrikanina aza manome lanja ny mozikantsika ka oka tsy isika malagasy ndray no hifanaratsy sy hifanambanimbany fa tokony mba fotoana haneo antsika fifankatiavana izao hoy mpanakanto César teo ampandraisana ny mari-pakasitrahana. Nandritran izany fizarana trophée izany moa dia tsy adino ny Lalatina Rakotondrazafy ny niarahaba ireo artista na malagasy na afrikanina rehetra nahazo trophée ny Andro Omaly, ary mamporisika hatrany mba ho fanandratantsika ny kanto sy ny kolotsaina ny tena imasona hoe hafatra izay nambarany Lalatina Rakotondrazafy. Ho faranantsika tanteraka moa ity video anankiray ity fa ny hamaranantsika azy dia miresaka mikasika any Lalatina izay isika resaka tsy misy idirany ity fa ifanirisoa Erinaivo nilazany mikasika Lalatina koa dia zareko kely aminareo. Toy izao moa ny fanambarana izay nataony fanirisoa Erinaivo ny tsy azon'ny Lalatina avoaka di diable dia hoe tsy ny boss akory no tsy hainay fa le Rajoelina gagabe mahita hoe mbola misy boss ny omby hitany izay tany atsimo heveriny hoe nayaly omby de nihena ihany koa ny trafony hoe hafatra izay nambarany fanirisoa Erinaivo izay miantefa amin'ny Lalatina. Zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay hanao hatramin'ny farany, ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misisisy. Zay fa tsy halavy ny resaka ametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.